mandry ny alakamisy lasa teo amin'ny efatra amby ampolo taonany aloha zany dia nitolorana amin'ny mariboninahitra commandeur de l'ordre national ity mpanao gazety isan'ny nanana na izy azy ty manatrika ny fotoana sy nanome voninahitra farany ny mpiara-miasa rehetra avy ao amin'ny télévision sy ny radio national malagasy teo ihany koa ny ministre ny serasera andriamatoa Henri Laurent Radjason notronon'ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny ministera ny serasera nafantarana ny Setarato Verson ny fanahitana ny fandaharana nanana ny toerana eo amin'ny sehatra politika ny savarava natao amin'ny RNM akoatr'izay ny fanolorana ny fampalalam-baovao tao amin'ny ity onjam-peo ity efa solomavam-baoaka voafidy tao arivo mamany koa tompoky la Setarato Verson ary mpikambana ao anatin'ny olafitry ny mpanao gazety. Namana Setarato Verson amin'ny anarany filohan'ny avy ny tetezamity izay misahana ny andraikitra mahafilohan'ny Republikan'i Madagasikara filoha ambony maroboninaham-pirenena ary araka ny fahefanao nomena anay izahay Radjason Henri Laurent ministre serasera dia manonotra anao ho commandeur de l'ordre national. Dia ny mpitandriny Ralphon Gilbert no hitondra izao fotoana izao ny fanahy ny Setarato Verson Mansoarako. Taritsika azy dia tompokilay Setarato Verson dia kristianina ary rariny orintsika izao hitanao isika faherezana ho an'ny tenantsika sy ny fomafanatsika kanefa ihany koa azoko antoka ivavaka isika ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino indreto vory eto anatrehanao izay menakaka miasa aminy keo mitanondrika izay tompo Andriamanitra noho ny famoizana zao avantiana sakaiza malala izao feno alahelo nay menakaka ny malala anay